Mahakasika indray kosa ny tontolo ara-politika amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka izay hovidin'ny malagasy ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao dia manana ny fomba fijeriny sy ny heviny ny ray aman-dreny mijoro izay manana ny toetra tokony ananana sy ny tokony ho atao laharam-pahamehana moa ho fampandrosoana ny firenena raha ny araky ny hevitr'izy ireo anatin'izay candidat filoham-pirenena sy solombavambahoaka izay. Ray aman-dreny mijoro mahakasika izay voafidin'ny 20 desambra izao na ny filoham-pirenena izany na ny solombavambahoaka teboka maromaro no nambarany tamin'izany ka anisan'izany ny fijerena ny laharam-pahamehana mba hisian'ny fampandrosoana ny firenena sy ny toetra takiana amin'ireo filoham-pirenena sy solombavambahoaka voafidy aoriana fifidianana. Ny filoha vaovao dia metraka fitsarana avo haute cour de justice ka tsy hisy ho ambonin'ny lalàna na dia izy filoham-pirenena filoha-republika aza ifarana eo ny tsy maty manota ka ho tany-tandalana tokoa i Madagasikara. Filoham-pirenena sy olom-boafidy manana hazon-dambosina hiady ho an'ny tombotsoany no ilain'ny malagasy mba hialana amin'ny tsindry aloka ataon'ny firenendehibe na ara-toe-karena na ara-politika. Izay voafidy io dia hanafoana ny hazalambo politika izay namotika ny fihavanan'ny malagasy hametraka amin'ny toerany ny zoa mandraikitra ny mpanohitra mba hisian'ny demokrasia marina. Hanao ezaka manokana amin'ny fampihavanana ny malagasy rehetra sy isantokony avy ary hikendry ny fampandrosoana mitovy ny faritra rehetra eto Madagasikara. Hametraka ho laharam-pahamehana ny fandriam-pahalemana ahazoan'ny vahoaka mamokatra sy miara-miaina ampahatoniana hitsinjo ny sosialy mbahoaka. Tsy adin'ireo avy amin'ny ray aman-dreny mijoro ihany koa nanentana ny vahoaka malagasy anatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana izay fitanterahana ny 20 desambra. Zava-dehibe ny firaisan-tsaina sy ny firesakinany rehetra manana fitiavan-tanindrazana eo amin'ny fampandrosoana ka mainga hatrany amin'ny fokotany izany. Ity fanambarana izay notanterahan'ny ray aman-dreny mijoro ity dia fanambarana fahadimy amby folo notanterahan'izy ireo araky ny nambarany nanomboka hatramin'ny taona 14 no amafisiny ihany koa fa ny ray aman-dreny mijoro dia tsy manana kolafy fa mitady ny ahasoan'ny vahoaka sy alana amin'ny krizy.